Faly miarabantsika tsirairay avindray tratsy ty alatsinainy maraina feno ambin'ny folo volana septambra ity. Fifaliana hatrany ihany koa no izarana ny ten'Andriamanitra ho anao ary misaotra an'Andriamanitra isika satria tena tombontsoa lehibe no mbola nanantsika ny fofinaina mahavelona izay avy aminy. Midika izany fa mbola misokatra ho antsika ihany koa ny varavara-pahasoavana amin'ity anio ity. Andeha ry isika hivavaka alohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra anio. Riranay tsara indrindra velom-pisaorana anao izahay satria mahatsiaro manana tombontsoa dia ahafahanay mandray ny fahasoavanao. Tompo mamialana elokay mamonjafo aminay, aoka Tompo ny fahamarinanao hanenika ny fiainanay ary ny fahasoavanao ahafahanay mandray anao sy mifikitra eo ankilanao. Koa aza velanao hiady rery izahay fa ombeo ny fanantenana manjakariva izay avy aminao rery ihany. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manay fitiavana tsy manam-paharoa. Nalaina amin'ny Jaona 7:12 sy ny 7:20 manao hoe: ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny maha iray antsika. Izaho ao aminy ary ianao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatro izao tontolo izao fa ianao efa naneraka sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Amen. Indray izany fitiavana tsy manam-paharoa azon'ny olombelona izay lavo atao ny anana firaisana ety dia ety amin'ny Kristy ka omem-boninahitra ho aminy izy ireo. Nanaraka ny diany izy ireto atao tany, niasa tahaka an'izay niasany ho an'ireo fanahy izay nanolorany ainy, ary rehefa tonga izy mba hanambara fa azy izy ireo dia hiditra ao amin'ny fifaliany ireo ka hiara-mipetraka aminy eo amin'ny latabatra eo amin'ny fanjakany. Fa hoy izy ao amin'ny Jaona manao hoe: ary izay hitoerako dia ao koa ny toeran'ireo mpanompoko. Mahatalanjona loatra ny mieritreritra fa azontsika mpanota lavo sy mahantra tao ny ho tonga iray amin'ny Kristy, handray anjara Mahandriamanitra azy ary amin'ny alalan'ny fahasoavany voadio sy omem-boninahitra isika. Azontsika atao ny mandresy sy miara-mipetraka amin'ny Kristy. Efa nomeny antsika ny teny fikasana ilay manao hoe: aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko izy misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Izay maniry ankeo amin'ny teny fikasany fanekena dia afaka anao an'izany. Sarobidy tokoa ny sandana loha ho fanavotana ahy, ho fanavotana anao, ary ny rany zanaky ny lahy tokan'Andriamanitra izany. Fahoriana mahery vaika no nizany toetran'i Kristy, nozakainy ny famaizan'ny fahafatesana noho ny fandikan'ny olona ny lalàna. Tonga mpisolo ny mpanota sy antoka ho azy izy tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty no nanehoany vokatry ny fahoriany sy ny fahafatesany. Avy tao amin'ny fasana izay nofain'i Josefa no nandresena an'izao fanambarana izao, ilay manao hoe: izao no fananganana amin'ny maty sy ny fiainana, izay mino aho izy sy manao ny asany fahamarinana ataoko dia hamarinina, hamasinina, voadio ary voazatoetra, efa nahazo ny fahamasinana sy ny fiainana mandrakizay izy ireo. Ary ireny Tompo tokoa mba ho anisan'izany ianao ka ho tanteraka ho ao amintsika tokoa ny ilay manao hoe: voadio omem-boninahitra isika, azontsika atao ny mandresy sy miara-mipetraka amin'ny Kristy. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra mpampifaliana sy fanantenana tokoa no andraisana ny teninao amin'izao maraina izao. Aoka tokoa tsy hanana fivadihan-tsaina na fivadiam-po izahay, fa ianao lehibe fitiavana efa nandray anay ho mpandresy ihany koa no aoka melombelona ny fomam-pananay, ka tsy aro mandrakariva izahay fa efa manana fitoerana efa voaomana avy aminao, ka tsy hisy tokony hanahinay ny amin'izao fiainana izao. Tompo, voleo fanantenana mandrakariva ny mpanomponao rehetra, indrindra izay miaino izao fandarana izao,
ka ho zanaky ny mpanjeso tanteraka ny fiainana indavanandro tokoa anay izany aminaran'i Jesosy amen. Savior.